no raisin'ny filoha herajonary mampianina omaly dia ny avoloha ny maso ivoan'ny taleparitra ho an'ny Afrika avy amin'ny firenena Almanina andriamatoa George Smith. Ny fitohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta no anton'izao fionan'izao. Fiara-miasa matotra ka nanomezan'izy ireo lelavolatra amin'ny 200 tapitrisa euro anampinany Madagasikara. Tsy izany ihany anefa fa misy ihany koa ireo fiara-miasa mitondra fampandrosoana marotra toy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny ara-toe-karena. Fantatra ary fa orinasa Almanina roa ankehitriny ny vonona andraharaha eto amintsika ka ny angovo azovozina no entin'izy ireo amin'izany. Farany no marian'ity maso ivoty manokana fa manaraka akaiky ny fizotra-raharaha politika eto Madagasikara ny tenany, indrindra amin'ny firosoana amin'ny fifidianana amin'ny taona 2024. Nambarany fa ny fanaiky tamin'ny filoha Erajonary Mampianina fa fifidianana mangarahara andraisan'ny rehetra anjara no tanterahana eto Madagasikara. Izay no antoky ny fahamarina toeran'ny firenena mba tsy hiverenany krizy tsony. Ny arivany omaly ihany dia noraisin'ny filoha Erajonary Mampianina teny amin'ny lampam-panjakana avoloha ihany koa ny sekretera jeneraly ny voamerany ranomasimby-Indiana Amada Hamadi Bolero. Fionana izay nanaovan'ny tatitra ny kasika ny diany eto Madagasikara raha ny mambarany hatrany. Voaresaka nandritra ity fionana ity ny momba ny fanamatsiana angovo eto Madagasikara. Efa nanao fahavononana goavana ny amin'ny alana amin'ny angovo mahazatra mba hidirana amin'ny angovo azovozina ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena ho hiatrany ity sekretera jeneraly ny voamerany ranomasimby-Indiana ity. Vonona ny anampy antsika amin'izany izy ireo raha ny nambarany. Madagasikara raha teo isan'ireo nanao sinila fanarahana ny voatra nandritry ny COP 21 izay natao tao Paris tao Frantsa tamin'ny taona 2024. Fito amin'ireo tetikasa 17 momba ny famatsiana angovo eo amin'ny ranomasimby-Indiana no anjaran'ny Madagasikara. Tetikasa mampiasa ny angovo azovozina toy ny masoandro, ny rivotra sy ny sisa ary atao indrindra hitsinjovinareo tany lavitra andrina.